Mandray ny vaovao azo ambara mahakasika ilay rivo-doza DIKELEDI. Miezaka manalavitra ny morontsirak'i Madagasikara izy ary tamin'ny anora maraina teo dia tany amin'ny 710 km Andrefan'i Nosy-Be no misy ny FOIBENY. Ny rivotra miaraka aminy dia 20 km isan'ora miaraka amin'ny tafiodrivotra manakaiky ny FOIBENY 20 km isan'ora. Mikisaka miana Atsimo-Andrefana amin'ny hafainganam-pandeha 20 km isan'ora. Mbola manakery ny filazana loza manambana miloko mavo amin'ny distrika Mahajanga volo sy faharoa, Mitsinjo ary Soalala. Fahamailonana miloko manga kosa ho an'ny fatra Sava, Diana, ny distrika Bealana, Antsohi ary Analalava. Foana kosa ny filazana loza ho an'ny fatra Ambatsoa, ny distrika Befandriana Avaratra, Mandritsara, Mampikony, Boriziny, Marivoay ary Ambatoboendy. Any an-dranomasina ny rahoandrana miaraka aminy, noho izany dia engavinany ampiapiasa ranomasina eo anelanelan'ny Cap d'Ambre sy Mahanoro sy eo anelanelan'ny Cap d'Ambre sy Besalampy mba tsy handrika mihitsy aloha mandra-palaza ny loza. Entanina ny rehetra mba hanaraka mandrakariva ny toromarika izay omeny manam-pahefana isa tokony. Ity ihany koa ny vaovao tselatra farany raha tsy misy ny fiovana misongadina.